fandraisana fanapa-kevitra taraoriana trany i Madagasikara. Korotany eto amin'ny firenena mila mandiny tena mpitondra fanjakana ho ny sekretera jeneraly ny Tokotimina. Fiboana tsy tapa-kevitra manamafy amin'ny asa fivelomany sahady ny mpamily taxi be. Herinandro vaovao alatsinainy fa 7 ny volana aprily ny taona 2024 ankasitrahako hatrany ianao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS tonga soa anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao manolotra ny arabary tomboky lahy sy tomboky vavy. Tahaka ny mahazatra ny vaovao mahakasika ny tatitry ny Covid-19 hatrany no hoanim-boantsika ny vaovao ka toy izao indray ary no taterina aminao mahakasika ny tatitry ny Covid-19 omaly alahady 9 ny volana aprily ny taona 2024. Folo no namony ainy manerana ny nosy, 70 sy 500 kosa ny tranga vaovao voatily tamin'ireo 70 sy 700 na tao. Ny tsinjara toy izao izany: Analamanga 9 sy 300 izay ivo ny aretina trany, Atsinanana 30, Diana 20, Otmatsiatra 12, Boeny 3, Vakinakaratra 30, Atsimondrefana 30, Vatovavy Fitovonany 2, Menabe 10, Bongolava 14, Analanjorofo 3, Anosy 13, Iorombe 1, Itasy 2, Betsiboka 7, Androy 9 ary Sofia 530. 30 sy 440 ny olona manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao, raha 9 sy 300 kosa ireo manana trangana fahasarotana na forme grave. Fa eo amin'izay lafim-baovao mahakasika ny Covid-19 eto Madagasikara izay hatrany dia fitinina aminao fohy ato anatin'ny fadinadadiana manaraka ireo fepetra samihafa no raisy ny fitondram-panjakana manoloana indrindra ny fianaky ny Covid-19 araky ny fanambarana alina. Mamintona amintsika izay vaovao izay ary Ravirazafy Mahenina sy Andra Rakotomalala. Araka ny fanambarana alina mijanona mikatona ny sekoly sy ny université rehetra manerana ny nosy toy ny faritra Analamanga, Boeny, Atsinanana, Savana, Osbe mandritra ny 15 andro. Manomboka ny alarobia izao kosa no mikatona ny faritra Sofia. Ho aneto Analamanga manokana, confinement total isaky ny sabotsy ny alahady, mitsahatra ny asa fa tsy ho an'ireo voasokajy service essentiel sy ny asa-panjakana samihafa, tsy misy fitateram-bahoaka, tsy misy afaka mivezivezy, taxi ihany no afaka miasa mitondra marary sy mividy fanafody. Ho an'ireo faritra dimy voasokajy kosa, mitony fampiarana ny fepetra tsy azo ivezivezena amin'ny alina amin'ny 7 alatra amin'ny 4 ora maraina, mikatona ny bara sy ny toeram-pandihizana ary ny karaoke, misokatra ny restaurant, fa ny atsasaky ny olona tafiditra ihany no mahazo raisina. Tsy misy misokatra ny toeram-pivavahana fa mahazo mandray anjara amin'ny hanao manjery amin'ny alalan'ny fandaharana ny fiangonana isan-tsokajiny. Tsy azo atao ny mitondra razana mivoaka na miditra an'ireo faritra voalaza etsy ambony. Mbola mety hatrana aloha ny fitaterana nasionaly ho an'ireo faritra ireo. Noho ny famarony marary isan'andro, misy ny hotely navadika hôpitaly ka manodidina ny 7 alina ariary isan-kaloneo ny sarany, dia neny amin'ny hotely Le Pavé Antaninarenina, Anjary hôtel Tsaralalàna, Tsangatsanga Tsaralalàna, Lève hôtel Andavamambo, hôtel Panorama Andrianarivo ary ny motel Nosy. Apetraka ny fepetra plan zéro coupure ho an'ny herinaratra eny anivon'ireo toerana saripady mba tsy hisiany fahatapahan-jiro intsony. Raisina ihany koa ny fepetra mahakasika ny vidim-panafody izay ny akabidy ary tsy azo atao ny mivarotra izany eny an-dalambe sy ao anaty tambazotra an-tserasera. Ametraka ny fasan'ny firaisampo isaky ny distrika ny fanjakana, any Fokotany Mandrosoa sy Sabotsy Ambatofotsy no ametrahana izany ho an'ny faritra Analamanga. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia anisan'ny songadina tao anatin'ny lahateny filoha omaly ihany koa ny mikasika indrindra ilay fiboana tanteraka na ny confinement total isaky ny sabotsy sy ny alahady raha ho an'ny faritra Analamanga manokana. Maro amin'ireo mpamily taxi be anefa no efa miay sahady ny amin'ny mety ho asa fivelomany. Nzavandre Mahefa sy Tahiry Aina. Tsy afa-manoatra izahay ho ireto mpamily taxi be sendrana ireto manoloana ny fepetra vaovao no raisin'ny fanjakana. Raha nambaran'ny filoha mantsy dia mihiboka tanteraka ny eto Analamanga isaky ny asabotsy ny alahady anatin'ny tapabolana, tsy misy afaka mivezivezy ao anatin'io fotoana io, tsy misy araka izany ny taxi be na ny fiara fitateram-bahoaka.
Raha nanontanianay moa ny hevitra ireo mpamily dia misy amin'izy ireo no tsy mankasitraka firy fiofanapakevitra no raisin'ny fanjakana io noho ny antony maro samihafa. Iny zany tena tsy nampozinay zany le hoe tsy miasa weekend fa li zany raha ohatra ny tena marina tena lady sabotsy ny tena mba vita-tavanay vola dia mba fanampianay gasoil rehefa le elanelan'andro. Dia azo akanjo moa zany hoe tsy miasa sabotsy lahy dia ataonay ahoana moa zany fa dia fa zay aloha zany hoe ny eritreritry ny fanjakana mba vitsivitsy ny aretina zany. Tsy hita intsony zany izay fidiram-bola fa dia tsy maintsy zay ny hatrehany. Tsy mety aminay le izy zany hoe io aloha ny efa mandeha dia hieretanay le izy. Fa io tsy mety aminay. Fa inona moa ny azonay atao eo na tokony hoe zavatra zay dia tsisy azonay atao eo fa miaritra fotsiny zay. Fa zavatra tokony atao fotsiny tsy tokony inona ataony. Fa tokony hoe le any anatin'ilay fipetrana mafisina le izy dia. Io zany tena enjana be satria amin'ny le mba sabotsy alady zany mba tena fitadiavanay satria nelanelan'andro tena tsisy olona mihitsy. Dia mba le sabotsy alady mba fanarenana le ramandrika. Satria ny io zany mba bebe olona kely sabotsy alady. Dia nefa nitapahana moa tsy hita moa fa teny filoham-pirenena le dia tsy maintsy miaritra. Ka tsy maintsy hoe mitititity zany aloha anatin'le herinandro iasana aloha dia ny ankoatr'izay fandaniana ihany. Tsy maintsy hoe miaina aloha ny dépense ao an-tanàna dia satria manko raha andeha ohatry ny andavanandro te tsaraka ohatry dépense anao zao ray alina zao le izy nefa miaina sabotsy lahy dia laza hoe 7 arivo ohatr'izany zany dépense anao zany dia laza aloha zany miasa le sabotsy lahy. Betsaka ihany koa moa no mitondra ny heviny ao anatin'ny tambazotra serasera ao mikasika fihibohana raisin'ny fanjakana io. Ao ireo milaza fa fihibohana tsy tapa-kevitra, ao ihany koa ireo milaza fa isaky ny sabotsy ny alahady vao mivoaka ny Covid-19. Fa eo amin'izay lafim-baovao mahakasika ny sosialy izay hatrany ary dia maro amin'ny vahoaka malagasy amin'izao no miaina tanteraka anatin'ny fahantrana lalina tsy misy izay tsy mikolay manoloana indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainana manampitrotraka etsy andaniny valana aretina Covid-19 kanefa toa tsy hita loatra izay sosikevitra sy vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana. Zavandre Mahefa sy Tahiry Aina. Tsy takona fiainana intsony ny fahantrana menjady amin'ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Efa tsy azo lazaina intsony ny hoe hamintrongo voahomana satria na ny asa sy ny sakafo hohanina aza dia zara raha mahita ao anatin'ny iray andro. Ny vidim-piainana raha teo tsy mitsaha miakatra, ny aretina tsy lazaina intsony. Miaina tanteraka anatin'ny tsy fisinana ankamaroan'ny vahoaka. Isan'ireo miaina ao anatin'izany izao ireto olona sendrana ireto noho ny tsy fisihan'ny asa intsony. Nahita fahaisana mihitsy izay mpandraraha mpamily mpiasa ao anatin'ny coopérative Zotra National handritry ny mbolana izay tamin'ny herintaona. Ary tena tonga dia hoe fa tao anatin'ny tokantrano namidy nitrosan'olona mbola mibamy hatrika amin'ny teny izao. Ary hita fa tsisy fijerena ao anatin'ny mpandrarana Zotra National mihitsy ny zavatra natao anatin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Raha ho ana manokana aloha hatreto aloha dia tena tsy zakana intsony mihitsy, tsy zakako intsony zany satria tena mafy dia tena mafy ary tena mitaraina mihitsy satria adrato zao ankehitriny nandritra an'izay rotokom-borona tsy nahisanay ny janonana izay ary mbola itoy ity tantara ity dia tadidi fa mety ny fihinana-kanina zany loatra dia efa tsisy mihitsy tsara fa tena mihinana raika boky isan'andro anatin'ny tokantrano satria tsy manana fidiram-bola intsony izay ary tena mafy dia tena mafy mihitsy ary mampitaraina mihitsy zay ary mitena ny mpiara-miasany amin'ny coopérative zay aoka retsy anaiky intsony satria tsy fijeren'ny fitondranay amin'izao fotoana izao dia tena hoe famonoana tanteraka tsy ny aretina amin'ny mahafaty anay fa ny fihinana-kanina amin'ny mahafaty anay. Ny asako dia receveur nefa ny amin'izao zaly be zay amin'ny taxi be tsisy intsony ny asa tsisy intsony. Voaka maraina ianao mindray tonga dia 2 arivo ny entana mody lasa miady mivady vidiny ianao. Fidiram-bola aloha amin'izao tena tsisy mihitsy ary tena mafy mihitsy na 2 arivo ary amin'izao tena tsy hita mihitsy. Afany taloha mba mahita ianao na voaka marina kely ary dia mba mitona na 3 arivo ary fa amin'izao ny zay mamely mady aman-janaka tsy mahita na 2 arivo ary ka mangataka an'ilay fanjakana zay mba hijery an'ilay fanampiana sy ny tariny satria nisy fandraisana an'ilay anarana zoiny efa 3 volana lasa angamizay. Laza an'ilay tike izay ny hoe hatramizao mbola tsy mivoaka ilay izy. Izao ny fidiram-bolana eto zany ny asa tsy misy efa 100 arivo isan'andro ny karaman'ny repodeny efa ny rehetrarehetra atao daholo raha manary fako raha maninona dia mipetraka eo le fako dia tsy maintsy ariana satria ity ny lalana papanao dia fako be ohatr'izao papirigony ny tomina paribon'ny andro nefa ny karama efa 100 arivo ny aretina mamely ihany amin'izany. Vidim-piainana miakatra dia miakatra nefa ny asa tsisy fa io zany mba asa efianao efiana atao
tsy mahavelona le isa zany hoe efa tsy hitantsiny zay atao. Sahirana tanteraka mihitsy vadinay zao tsy miasa petraka fotsiny eo an-tranona eo efa mba manana diplôma ihany. Maro no diso fanantenana tanteraka tamin'ity fitondrana ity. Feno ny kapoaka ho hiatrany izy ireo ka zaraza misy mpanao gazety tonga hanehoana izao fahantrana ienana izao. Lafim-baovao tanteraka kosa indray no hanohizantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia nodimandry ny 20 aprily teo rehefa ny vahiny 7 taona teto an-tany Dr Joachim Inslin. Ny 20 janoary 1797 izy no teraka tany Munich. Ankoatra ireo andraikitra marobe nosahany tany Allemagne, ny Dr Inslin dia mpanolosain'ny filomatrika ravalomanana ny taona 3 ka hatramin'ny taona 4 nanoana tetika asa maro momba ny fampidirana rano fisotro madio sy fanondrenana sekoly tamin'ny faritra lavitra teto Madagasikara, izy sy ny fikambanana notariny. Manana ny marbonnaitra Croix du Mérite de la République fédérale d'Allemagne izy, ary koa officier de l'ordre national malgache. Namela manantena sy zanaka vavy roa ka mboty ary zafikely Dr Inslin. Izahay fianakaviam-beny MBS moa dia maneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviany iray manontolo. Fa hivadika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia olona ampolony no namono ainy tany Egypta omaly vokatry ny loza Andalamby tranga indrony sesy tao anatin'ny 2 volana monja. Ravo Razafy Mahenina sy Andra Rakoto Malala. Nisaraka ny ala tamin'ny fitoerany 4 isaranandalo ny cité agricole Totok 13 kilometatra any faritra avaritra ka izay no anisana tonga ny loza ankoatra ny mety hotrangafa mbola naovana fanadetiana. Iazan-keran'ny Mansoura ity zotra Andalamby ity no tradoza miaramila moa no ny rainy filoha Abdel Fattah al-Sisi hanao ny fanadetiana. Marina fa ny tananary maso avokoa ny mpitondra ilay zotra Andalamby sy tompon'andraikitra hafa. Abetsaka no manakihana ny tsy firindran'ny fifamoivozana amin'ny ankapobeny ao Egypta. Niaratsy ny lalana sy ny tsy fahampiany fitsiriana ataondreo misahana izany. Eo koa ny tsy fisiany fijeriana manokana ireo lafiny teknika amin'ireo zotra Andalamby mifamezivezy. Telo herinandro izao no lasa nitrangana loza Andalamby izay nahafatesan'olona ihany koa. Neny amin'ny 20 martsa teo, olona 20 farafakelo no namony ainy ary manodidina 200 isa ireo naratra vokatry ny fifandonana fiara Andalamby miisa 2 tao Alsamagarba. Olona 9 no niakatra fitsarana noho izany. Fantatra fa tsy teo amin'ny asa ny mpamity sy ny mpanampy azy tamin'ny fotoana nitrangany loza io. Nampanantena moa ny filoha Egyptiana fa hametraka zotra Andalamby mandeha amin'ny herinaratra hatramin'ny taona 2022. Nanome fanampiana 570 tatrisa ireo kosa ny banky afrikana mafampandrosoana hanatsarana fifamoivoizana Andalamby ao Egypta. Marina fa miankina amin'ity fitaovam-pitaterana ity avokoa ny 400 isanjato ny mponina any an-toerana noho izy mora. Efa mambolana izao no nilazany filomatrika ravalomanana ny tokony anafarana vaksiny adina amin'ny Covid-19 eto amintsika. Fotoana lavabe izay tokony efa navy tany Malagasy sasany eto an-toerana izay vaksiny izay saingy tsy hitantrany izay tena fanapaha-kevitry ny fitondram-panjakana. Toa manao ankilabao ny ainy piray tandrazana izany sanatria. Izay resaka vaksiny izay no anisan'ny nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany. Mamintana amintsika ny vaovao Ravo Razafy Mahenina sy Andra Rakoto Malala. Tokony efa natonga vaksiny fanefitry ny Covid-19 ny fanjakana malagasy rehefa nanafatra teny voalohany raha nanao nitetika asa Covax ny OMS. Ny misy anefa tsy latsaka ny 500 isanandro ny marary vaovao amin'izao. Feno avokoa ny toerana fandraisana marary ka voatery mampitombo ireo toerana andraisana azy ireny ny fanjakana. Lasa varamaizina ny fanafody ka lasa miakabidy tsy zakany sara babem-bahoaka intsony. Nisy antso izay nataony tamin'ireo fotoana ireny hoe raha ny filoham-pirenena dia tokony isahana fahasalamany vahoaka rehetra izy. Izay no voalaza ao anaty lalam-pandrenana. Fa ny antso anankiray izay niteneny dia hoe ny vaksiny ihany no any fanefitra ny valanaretina aloha. Ary io no ataon'ny eran-tany maneran-tany ka tokony andehanany ity firenena malagasy ity. Nisy koa ny fitenenana izay niteneny filoha ravalomanana fa tsy maintsy verina amin'ny
teny zay fanoteneny ny fitondram-panjakana amin'ny tsy maintsy anaovana ny vaksiny ary nisy zany a ny fanapa-kevitra zay ndraisany ny fitondram-panjakana teo aloha teo dia hoe ny enazy ozy izy ny filoham-pirenena moa zany dia hoe ny azy aloha dia ny CVO ihany a fa tsy mieritreritra ny anao vaksiny akory izy efa nampiseho hatrany am-piandohana zany filoham-pirenena fa tsy nazoto ary tsy mazoto anaovana ny vaksiny sy ampanao vaksiny ny vahoaka malagasy kanefa moa zany tsy maintsy niverina tamin'ny teny nataony izy a dia nanaraka ny tenin'ny mpanohitra naraka ny tenin'ny filohan'ny mpanohitra dia hitantsika amin'izao fotoana zao a mbola mitamatama ihany a amin'ny fanapa-kevitra zay tokony anafainganana ny fanafarana n'io vaksiny zay ho ataony ho an'ny vahoaka malagasy io ikomora izay tsy ivona fa efa nahatonga vaksiny herinandro teo i Maurice ihany koa izay efa nanomboka nanao izany efa andro maromaro tara oriny i Madagasikara ary ahina tsy azo intsony noho tsy fahafahan'ireo firenena lehibe mamokatra araka ny filan'ny olona aloha ny OMS ny Organisation Mondiale de la Santé dia tsy mitsahatra manentana ny firenena rehetra indrindrandrindra fa ireo firenena zay membre mpikambana ao anatin'ny OMS ny anaovana vaksiny ny mponina ao anatin'ny firenena tsirairay avy ho an'ny Afrika manokana dia mila eo amin'ny 600 millions doses zay zany no mahavita ny 20% ny mponiny aty Afrika zany fa tsy mbola izy iray manontolo ary misy olana nefa ankehitriny satria misy rupture na hoe na tsy maharaka ny stock tsy maharaka ny famokarana ny vaksiny rehetra ka ho an'ny Afrika manokana dia sahirana ny Afrikanina satria hatramintsika amin'ny teny zao dia eo amin'ny 17 millions de doses fotsiny 16,9 millions de doses zay no nalefa ty amin'ny naparitaka taty Afrika hatramintsika amin'ny teny zao a hatramin'ny 12 avril teo zany Madagasikara mbola tsy ao anatin'izay ary izay no mahatonga antsika miteny foana eto an'ity fandarana ty hoe Madagasikara est toujours à la traîne tara lava zany Madagasikara anika ny olona dia maty ny olona dia tratra ny olona mitombo tsy mitsahatra no tratra n'io aretina io dia samy andro izay vokatra ny fitavozavozan'ny fanjakana izany ny rehetra mitohatra ny hoe samy mitsabo ny tenany sy manao izay tsy ankarary azy ny manam-bolona sy ireo afaka makany ampita ihany no manana fahefana manao vaksiny fa niresaka tamin'ny mpanao gazetinay ho any androany sekretera jeneraly ny Antoko-Tiko Madagasikara makasika indrindra ny raharaham-pirenena fa indrindra ny fanambaran'ny filohan'ny pirenena omaly no antony izay resadresaka izay Asinandriamalala sy Toko Ramarolahy. Hoy ny filohan'ny Repoblika alina atsahatra ny korotana eto amin'ny firenena mampametra-panontaniana ihany izany fanambaran'ny filohan'ny Repoblika izany fantrana lalina ihany vahoaka isan'andro jiro sorany tapaka lava ny tsy fandriam-pahalemana manjaka ny keremana ny ataony ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra mila mandiny tena araka izany mpitondra fanjakana hoy Rina Randriamasinoro sekretera jeneraly ny Antoko-Tiko Madagasikara. Ina nefa ny mahatonga an'izany fahasahiranana misy eto amin'ny firenena izany dia misy ny fanapa-kevitra izay tokony ho raisin'ny mpitondra ara-potoana fa tsy ataon'ny mpitondra zany raha tsy laza fotsiny amin'ny resaka fanidina sistany ny fitantanana ny valanaretina amin'ny akapobeany tsy vitan'ny mpitondra zany misy indray nefa ny fanapa-kevitra raisin'ny mpitondra izay vao mainy teraka fanakorontanana eo amin'ny fiainam-bahoaka satria fanapa-kevitra izay fijeriny manokana tsy tokony isy impakta be loatra amin'ny resaka fiparitahan'ny valanaretina raisin'ny mpitondra izy nefa misy fiatraikany be amin'ny sosialim-bahoaka amin'ny fiainan'ny vahoaka dia lasa miteraka fanakorontanana ihany koa zany ka eto zany sika mahita hoe maninona no korotana firenena zany zavatra rehetrarehetra zany tsy mandeha ho azy jereo fotsiny zao ny filaharana rano tsy misy eto miady amin'ny valanaretina sika ny marary maty isan'andro raha tapaka ny jiro zany eny tena manakorotana ny fiainan'ny olona izy ny tompona andraikitra an'izany ka raha miteny izy hoe ajanony ny fanakorontanana aloha mihitsy aloha izy mandiny tena hoe izy ny tena tompon'ny fanakorontanana eto. Tamin'ny alina ihany koa voafantatra fa nikoropaka ny mpitondra fanjakana afa anafatra concentrateur d'oxygène aina mary nefa izay fanafoy izay noho ny tsy fisiny ny fitaovan'io
tena hainy mpitondra fanjakana marina ve ny mitondra ity firenena ity? Fanontanianao dia hoe niomana ve ny fitondram-panjakana mahakasika n'ity valanaretina deuxième vague ity. Ianao ihany efa miteny hoe zao izy no mikoropaka mitady concentrateur d'oxygène sy mitady ny fanafody rehetrarehetra. Ny miomana tsy hoe migérer ny zavatra misy androany ny atao hoe miomana, izay ny atao hoe gouverner c'est prévoir. Ianao zany efa mandinika meloha inona ny zavatra tokony atao amin'ny zavatra mety iseho eo anivon'ny firenena. Fa tsy rehefa misy olana miseho izay ianao vao mitady vahaolana. Ny coronavirus tsy vao androany nisy, ary ny fasahirana ny vahoaka tsy vao androany. Efa tamin'ny heritaona niditra teto ny coronavirus, ary hatry ny nandraisan'ny fitondrana ny fasahirana ny vahoaka. Ka amin'izao fotoana izao milaza miara-mahitsy isika hoe hatraizany fahavononan'ny fitondrana hiatrehana ny valanaretina fa ny zavatra misy aloha hatreto dia tsy mitsahatra mitombo ny olona marary ao anaty forme grave, tsy mitsahatra feno ny toeram-pandraisana marary, ary tsy mitsahatra ny mitombo ny taham-pahafatesan'ny olona miatrika ny valanaretina. Aloha sika rehetra mpijery mpanaraka no iara-maly ny fanontaniana hoe niomana sa tsy niomana mpitondra mahakasika ny valanaretina coronavirus andian'ny faharoa. Raha izao fiantsiky ny mpitondra fanjakana izao no jerena dia tsapa fa isaky misy olana vao mikoropaka ny fitondram-panjakana malagasy, ary efa diso tara loatra hatrany vao mandray fanapahan-kevitra ka tsy magaga raha toy izao ny manjo ny firenena. Hatreto dia mbola mampiseho tsy fahamatorany amin'ny fitantanana tokoa i Andry Rajoelina. Hatramin'izao dia tsy voaresaka hoe oviana ny pic de l'épidémie. Voapirofo fa tsy niomana ny fanjakana mba ilazana fa no amavaniny ity Covid-19 andiany faharoa ity. Fanampitandrina ny jirama indray ny filoham-pirenena omaly mikasika ny fahatapahany herinaratra eny anivo ny toeram-pitsaboana marary mandray ny Covid-19 ireny ny mahagaga nefa dia ny ainina rehefa misy toy izany izay vao mampitandrina ny fanjakana malagasy efa maro anefa ireo ainana fohy noho izay fahatapahan-jiro eny amin'ireny toeram-pandraisana ny marary ny Covid-19 ireny. Mitondra ny heviny ato anatiny ity fanadihadiny ny Zavandremahefa sy Tahiriny Anity ary ny filoha-hevitry ny RMDM. Tsy vao izao no nampitandrina ny tompona andraikitra ny orinasa jirama ny filoham-pirenena ankehitriny. Akoatra amin'ny fahatapahan-jiro lavareny izay ny vahoaka any amin'ny faritra maro eto Madagasikara mantsy dia namoizana ny olona marary ny Covid-19 mihitsy io tandrevaka ny orinasa jirama io tato ato. Ny anky izany moa ny lehibe ny jirama nandritra ny valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety no tanterahiny ny 14 Aprily lasa teo. Ny mahagaga nefa dia fampitandremana trano no ataon'ny filoha azy kanefa dia ny olona no avotana. Ho an'ny RMDM dia midika ho misy ambadika hafahafa ao amin'ny mpitondra sy ny mpitantana ny orinasa jirama. Ny voalohany indrindra aloha ny tenin'ny filoham-pirenena mampitandrina ny jirama dia henatra lehibe satria ny fanendrena olona anankiray ho amin'ny jirama dia conseil des ministres, izany hoe au courant tsara zany ny filohan'ny repoblika amin'ilay olona tendrena. Faharoa olona akaiky ny filohan'ny repoblika io DG ny jirama io, ka tsy haiko hoe inona no fampitandremana azony atao hoe mampitandrina ny mpiasan'ny jirama, fa za mahita fa ny filoham-pirenena no pray tsy kombakomba amin'ny zavatra ataony DG ny jirama, satria tsy nandroany ny jirama no manana olana eto amin'ity firenena ity fa efa niala ministre olona io dia mbola navelona DG inona moa tsy zany hoe pref hoe olona ray ihany reo olona dia tsy mitombona mihitsy le fampitandremana fa fampandriana drisa ny tena mitombona. Zay ny tiany filoham-pirenena atao hoe mampandry adrisa antsika noho le hoe fahafatesan'ny olona noho ny fahatapahan-jiro mba tsy ampitroatran'ny olona dia mody hoe tezitry fary zareo miaraka ihany ary misy zavatra kopakisa zany ao ambadiky ny ao zay iarahan'ny DG sy ny filohan'ny repoblika. Nilaza moa ny filohan'ny repoblika omaly fa tsy hisy intsony ny fahatapahan-jiro eny anivon'ireny toeram-pitsaboana na ny CTC ireny manomboka izao. Tsy any amin'ireny nefa no mila izany tsy herinaratra izany ho hatrany i Pastor Edouard Tsarame. Ka izy ty tsy ny hoe ny CTC ihany no mitady herinaratra fa ny vahoaka malagasy ray manontolo na eto Antananarivo na any amin'ny faritra
fa tsy hoe CTC ihany no mitady an'le herinaratra fa isika rehetra samy mitady ny olona misy olona ny mitsabo tena any antranony fa tsy any amin'ny CTC dia hovonoana zany regny fa mba miangavy re raha azo atao ataovinareo tokony amin'izay mifanandrifanareo ny andraikitra fa rehefa tsy vitanareo dia mila tsiny mba manaja tena na nareo mametra-pialana na zahay andray fanapa-kevitra. Fa anisan'ny nahitana fisitaranana mikasika ny tsy fahampiny fanafody ny tao amin'ny komina Alasora nitondra fanazavana mikasika izay androany ny ben'ny tanàna ny komina fanadihadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Anisan'ny nanaitra ny maro ny nahita peta-drindrina toy izao tato amin'ny CSB2 ny komina Alasora ny herinandro teo. Anaty amiaina no misy tsy fahampiana fanafody toy izao. Dia nanantona tetỳ an-toerana izahay. Avy any amin'ny fanjakana mihitsy no tsy ampy ny fanafody nomena hoy ny ben'ny tanàna. Nisy ny fanaterana fanafody zany teo anivon'ny CSB2 sainga fanafody tsy ampy. Le tsy ampy io tsy hoe amin'ny resaka isa fa misy fanafody maromaro azithromycine, paracétamol, vitamine C sy ny sisa rehetra zany tokony hoe anaovana traitement ho an'ireo olona izay manana ny sotraretina na ahitana sotraretina coronavirus. Dia izy ireo zany atao hoe tsy tonga pak zay moa zany no lazain'ny fanjakana hoe tokony paka zany no tonga tatya fa apahan'ireo fanafody ireo no tonga tetỳ amin'ny CSB2 Alasora dia izay fanafody nisy teo anivon'ny CSB2 zany no nomen'ireo dokotera mpiandro raharaha ho an'ireo izay olona manana sotraretina ary ny fanafody tsy nisy moa zany mazava ho azy dia nampifidianana ireo marary ireo. Niezaka nanontany tompon'andraikitry ny CSB2 izahay tamin'ny fandalovanay tetỳ saingy tsy nentina andray anay ilay tompon'andraikitra fa tsy maintsy maka fahazon-dalana any amin'ny médecin inspecteur. Nanaka sary aza dia tetỳ ivelany ihany fa mila io fahazon-dalana io ihany koa. Raha herintaona toy izao ihany koa no nametrahana ny komity loharano anao ny fanisana tsy tintsony izany tamin'ity andiany faharoa ity. Na ny fanampiana aza moa tsy nisy resaka intsony. Ny komity loharano aloha zany tamin'ny taona tahaka izao no atao hoe nametrahana azy raha eto amin'ny komina Alasora manokana sainga tamin'ny premier vague izy ireo no atao hoe niasa nanao ny recensement tany amin'ny mpiara-monina dia ohatran'ny somary very anjavony ihany zany fa tsy nisy tohany intsony ny atao hoe asa izay nataon'ireo komité loharano ireo tato amin'ny komina Alasora. Zao moa tsika miditra amin'ny deuxième vague tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana zany tokony fandehany fa ny komité loharano izay napetraka tamin'ny herintaona aloha zany hatreto dia atao hoe efa vita ny asany angamba. Mazava izao aloha fa tsy ampy ny teti-bola ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Ity izao no lesoka tamin'ny fandaniana ny lalàna feno teti-bolam-panjakana lasitra 224,000. 2,7 miliary ariary ny fandaniana raha ny voasoratra anatin'ny LFI 224,000. Izany hoe nahitana 4,900 raha oharina ny taona 224,000. Voarakitra mazava anatin'io teti-bola io ny vola atokana ho an'ny sampandraharaha-paritra makany amin'ireny CSB iredy. Koa maninona nefa no tsy ampy ny fanafody? Maninona no tsy ampy ireo fotodrafitra sandraisana marary? Tsy ahivina trany fa ny ministeran'ny fanatanjahantena no nahitana fiakarany ny teti-bola satria dia nitombo 500,900 isan-jato. Izany hoe manatombo 7,500 raha oharina ny teti-bolan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tsara ihany koa ny manamarika fa mbola ao anaty amiana ara-pahasalamana isika nefa mbola nisan'ireo ministeran'ny sedra fiainana 10 isan-jato ny teti-bolan'ny ministeran'ny fahasalamana. Mila amarin'ny fanjakana io teti-bola io satria afaka herinandro vitsivitsy. Izany hoe amin'ny volana Mey izao dia hiditra amin'ny fandaniana ny lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana sy Pantsina taona 2024 ny Antenimera Rodonta. Fa mbola maro amin'ny malagasy tokoa amin'izao no tsy mindro na tsy miraharaha ny fisian'ny aretina COVID-19 ka ato anatin'ny ity fanadihadiny ity ary hitondra fanentanana amintsika ny olona sendranay. Fanadihadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala Drany.
Amafisan-dova sa tsy fahafantarana fa nampitandro ny filaminana aza milaza fa mahita polisy ny olona vao mampiakatra arotava. Raha tsy ahivina ny 9 aprily lasa teo dia nanambara ny polisy pirenena fa taksi be 573 ny voasava ary olona 529 ny voasazy satria tsy nanao arotava. Mihamaro hatrany anefa ny tratrany sy maty ny aretina Covid-19 eto amintsika. Raha ny taritra nambaran'ny filoham-pirenena omaly dia miisa 420 ireo tranga vaovao mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 ary 120 no maty tao anatin'ny faran'ny herinandro. Mampivarahontsana ny tarehimarika, sainga mbola maro ny tsy manaja ireo fiapetra-sakana. Sarotra ihany koa anefa ny fitsaboana satria efa tapitra feno avokoa na hopitaly na CTC. Tapitra lana ihany koa ireo fanafody any amin'ny farmasia na misy aza ny akabidy be. Anjarany rehetra no miady amin'ny valana aretina. Mila ny fahatsiarovan-tenany be sy ny maro fa tsy andro fanasaziana vao hanaja ireo fiapetra ara-pahasalamana ary ilay fitenenana hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Andao isika indray ary no ifanentane. Ho antsika malagasy mpiray-tanindrazana rehetra, fotoana fohy ao anatin'ny tsy fitandremana dia any ambanidrangolahy isika. Be dia be ny namana, be dia be ireo havana izay efa nandao ty tany ity noho ny coronavirus. Manentana antsika satria ny tenantsika aloha no arovantsika voalohany ary ny fiarovantsika ny tenantsika dia fiarovana ny hafa ihany koa. Ka dia azo atao ampanjavatra, azo atao tsinotsinona ary azo atao anganongano na arirarira ity aretina ity. Fa ny tenanao, ny tenany manodidina antsika dia mba teo salama, mba teo velona, ka dia arao ny fiapetra maro samihafa. Ny azy zany dia ny fanentanana amin'ny dia mila manao kasibosy foana tsika rehetra, mila manasa tanana indrindra amin'ny savony na amin'ny gel na makaray metatra, izay ihany amin'ny fanafodiny. Izay zany atao amintsika rehetra tsy akanavaka mihitsy fa tsy moramora io aretina io. Ho antsika rehetra zany ponina tsy ataoko hoe eto Antananarivo any fa manodidina rehetra zany. Aiza mieritreritra tsika hoe aretin'ny mpanan-karena ity na aretin'ny inona ity fa ny rehetrarehetra na mahantra io na manan-karena io na kilemaina io na inona dia tratra izao aretina coronavirus zao daholo. Ary tadidio nefany fa tsika zao efa tena mandihy ady sarotra mihitsy zany, na ara-panafody io na ny hopitaly io zany. Rehefa tsy mahita savony tsika alaivony lavenina nasana tanany, izay ny tena hoe aingana be. Tsika mampiasa kitay, mampiasa charbon misy lavenina, dia izay no anasantsika tanana. Manentana antsika rehetra mihitsy mba hanao kasibosy dia anasa tanana amin'ny savony sy rano matetika, fa ilay aretina zany tena misy fa tsy vazivazy ary ny hopitaly efa feno dia feno, farmasia fa tsy dia misy fanafody firy sady lafo ny fanafody. Ka manentana antsika tsika vahoaka ponina eto Madagasikara mihitsy mba hanao kasibosy ara-dalàna dia anasa tanana amin'ny savony sy rano. Tapitra ny fampalalam-bavao MBS tamin'izao aly izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mamy fotoananao indray ny tenako amin'ny Rampitso.